mahakasika kosa ny fiara-miasan'ny firenena malagasy sy ny firenena vahiny ny ao anateny amin'ny lapam-panjakana teny Mazoarivo ny premier ministre Coly Roger sy ireo mpiara-mombonantoka teknika sy mpamatsy vola ary ireo masofo vahiny maro. Nanaty tosa fivorimbe teny amin'ny lapam-panjakana eny Mazoarivo niaraka tamin'ny fitondram-panjakana izay nosoloan'ny premier ministre Coly Roger tena ireo mpiara-mombonantoka teknika sy mpamatsy vola niaraka tamin'ireo masofo vahiny sy maro samihafa. Nisongadina nandritra ny fotoana ny fandresen-dahatra taorian'ny fielezana vaovao ho mikasika ny peste teto Madagasikara izay nanaratsy ny sariny firenena. Atahorana hisy voka-dratsiny eo amin'ny lafiny ara-toe-karena tokoa zany indrindra eo amin'ny sehatry ny varotra. Sarotra tsy azo eradikena mihitsy raha tsy angamba any anjato azafatanjato taona any fa azo atao hoe ny élimination atao ambany ny taux de contamination zany par la peste étoutique fa le izy zavatra hoe atany atahorana fosiny nampatahotra any dia ny hoe hisy répercussion amin'ny misy fiantraikany amin'ny commerce atsika le izy mivarotra misy efa misy lasany efa ena izy misy supermarché sasantsasany hoe matahotra aka letsi aty amitsika satria so de misy peste tsy possible mihitsy misy peste amin'ny letsi. Efa nisatrany ny fipetrany raisin'ny fitondram-panjakana mikasika ny ady atao amin'ny peste mitondra teny fanetanana amin'ny premier ministre mikasika zany. Denona sasany mandoro matsivy avian'ny valana dia rehefa doronao le dia miala ao le valava dia makany amin'ny tranon'olo izy dia rehefa any amin'ny trano izy matetika misy mampiasa misy olona mampiasa le hoe alina pour dératiser zany hoe mbola tsy maty le puce ao anatin'ny le valava vonoinao dia miala tao izy dia mandeha any amin'olona. Tsy misy ahina ny peste eto Madagasikara satria araka ny fanadihadiana nataon'ny ministère fahasalamam-bahoaka ny OMS niaraka tamin'ny Institut Pasteur dia ny peste bubonique no misy eto amintsika izay tsy ahina hifindra. Etsendaniny zany dia nilaza ny premier ministre fa mitovitovy ny tarehimarika mikasika ny peste isa-taona eto Madagasikara. Raha toa ka misy 720 ohatra ny maty manerina ny nosy vanim-potoana toy izao tamin'ny tondasa dia misy 720 zany tamin'ity taona 2024 ity.